Fa iza marina moa Kristy ary inona no anjara asany? Dia raintsika Andriamanitra satria izy no mampitoetra antsika toy izao. Ary isaorina ianao ihany koa manjoy sy manaraka an'izao fiarah-mianatra Saotra Masina izao dia ara-paina am-pifaliana ianao aloha. Andeha handinika foana antsika ao anatin'ilay lohavi-dehibe hoe hafa mihoatra noho ny rehetra Jesosy. Iza marina moa Jesosy Kristy? Dia inona no anjara asany? Andao tsika handinika ny maha izy azy. Andriamanitra hoy isika izy. Isaia 8:5. Iza marina moa izy? Dia ao amin'izay Isaia 8:5 zay no ahafantarana fa izy dia misy anarana iantsoana azy. Ary ny anarana izy atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ny dikateny malagasy moa dia hoe milaza fa hoe mpanolontsaina mahagaga zany ilay hoe mahagaga mpanolontsaina. Fa ireo anarana rehetra ireo dia tena milaza ny maha-Andriamanitra azy avokoa. Mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery. Izay no anarany. Andriamanitra mahery izy zany. Rainy mandrakizay, ilay Andriamanitra Jesosy Kristy dia rainy mandrakizay ary andrian'ny fiadanana. Izy ihany no tena mitondra ny fiadanana izay tsy azon'ny olombelona nizaniza hoentina eto amin'izao tontolo izao. Ny Matteo 1:17 koa dia manamafy an'ilay hoe Matteo 1:17 dia mivoalaza ny Saotra Masina dia hoe ny anarany dia atao hoe Immanuela, ny dikany dia hoe amintsika Andriamanitra. Immanuela, amiko sy aminao Andriamanitra. Milaza ny maha-Andriamanitra ny Kristy. Iza marina moa Kristy? Andriamanitra izy. Ny Matteo 2:12 ihany koa ary 2:12 dia mbola manamafy an'izay. Hoy Petera rehefa nanontanian'i Kristy dia hoy izy Petera hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ary mbola lazain'i Kristy tamin'i Petera fa tsy hoe Petera fotsiny no niteny an'izay fa izay mihitsy ny marina avy amin'Andriamanitra izay filazana izay hoe zanak'Andriamanitra velona, izany hoe tena Andriamanitra. Ny Apokalipsy 2:1-9 dia mbola manamafy anarana hafa koa izy mikasika an'i Kristy zany. Apokalipsy 2:1-9 dia izao no voalaza hoe izao izy no alfa sy omega. Alfa moa zany le hoe fiandohana, omega le hoe fiafarana. Dia mbola nazavaina izy hoe ny ankehitriny sy ny taloha ary ny ho avy dia ny tsy toa. Kristy no milaza an'izany amin'ny tenany dia izy zany ilay tsy toa, ilay avo indrindra, ilay taloha dia ankehitriny ary ho avy. Izany no voambaran'i Kristy mahakasika ny tenany, voambaran'ny Saotra Masina. Ary tsy hoe mirehere milaza tena izy zany araka ny fomba fitentsika hoe misoratena toa voatango, fa tena izay mihitsy no izy. Ary Andriamanitra i Kristy. Fa inona no anjara asany? Ny Kolosianina 1 indray, Kolosianina 1:1-7 dia izao no amintinana azy hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Nahariana ny zavatra rehetra Kristy. Tao aminy zany izy ilay tena pahary. Dia ny zavatra nohariana dia anazy daholo ireo zavatra nohariana rehetra ireo. Mpamorona, anjara asany zany tao amin'ny famoronana. Ny Filipianina 2:2-5 indray dia milaza fa tonga Andriamanitra tonga mpanompo izy. Izany hoe nialany ny maha-Andriamanitra azy tany amin'ny toerana nisy azy, tany amin'ny toeran'ny maha-Andriamanitra sy ny fiandrianana zany no nialany na nilaozany. Dia nanjary ny hetro tonga mpanompo izy ary tsy mpanompo fotsiny aza fa nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Rehefa avy eo kosa dia nasandratra Andriamanitra izy ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana, izany hoe mivavaka amin'i Jesosy Kristy kosa ny olombelona izay nivonjena. Izany ilay asany dia ny fanavotana ny taranak'olombelona. Rehefa vita ny fanavotana dia mivavaka amin'i Kristy isika. Timoty 2:3-5 dia izao nambarany fa zava-miafina io toe-panaraka an'Andriamanitra io, Kristy io. Zava-miafina izay mbola ho alalinina any amin'ny mandrakizay tsy hitalany satria tsy takatry ny sain'olombelona ao anatin'ny voafetra, ao anatin'ny fotoana fohy izany. Hebreo 1:1-7 dia milaza fa izy no miazona ny zavatra rehetra
ary izy dia manao fanadiovana afaka amin'ny fahotana. Zany hoe miazona ny fiainana eny antsika izy rehefa avy namorona antsika, ary manavotra antsika afaka amin'ny fahotana izy rehefa potiky ny fahotana isika. Ary ankehitriny izy dia eo an-tanankavanan'ny avo indrindra, eo an-tanankavanan'ny lehibe ozy izy manao fanelanelanana ho antsika. Tombontsoa zany, ary izany anjara asan'i Kristy izany dia tena mitarika antsika mihitsy hitoraka tanteraka aminy haneritena eo anatrehany. Entiko ambavaka ny safidinao ankehitriny. Tompo, misafidy zahay ny hivavaka amin'ny Kristy, ilay zanak'Andriamanitra izay nanolotra ny tenany hamonjy anay noho ny fahadalanay sy ny fahadisoany atao amin'ny fahotana. Tario lalana izahay mba ho tafafikitra aminao mandrakariva, tsy hanohy anao izay asa ratsy sy asany maizina rehetra intsony, fa handeha amin'ny fahazavan'i Kristy, hanaiky azy ilay Andriamanitra tokana mamonjy ary ho voavonjy tokoa izay manaiky izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.